voalohany indrindra aloha miarahaba anareo mpanao gazety tonga aty agnaty hady mikasika ny fikatsohany ny raharaha fiarina vanilla taty amin'ny faritra Sava. Tena nisy tokoa izy io. Zahay zany rehefa nitaraina ny vahoaka mikasiky ny fiarina vanilla taty amin'ny faritra Sava, nikaikaika noho ny fahasahiranana, dia nanangana ny atao hoe association vanille io ary nangataka tamin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny momba azy io. Ary rehefa nangataka moa zahay dia nanome délai 72 heures ny fitondram-panjakana amaha na hijery ny vahaolana mikasika an'le raharaha. Fa ny raha nisy zany zay koa fa nangataka 72 heures mbola tsendrika 24 heures dia efa namaly ny fanjakana, dia natao ny fivoriana tasambava tao. Izy koa fa natao tao ny fivoriana ny ordre du jour dia le raha nangatahanay tsy araikaraiky. Voalohany mikasiky ny CNV, faharo mikasiky ny prix plancher, fahatelo ny fanapahan-kevitry mikasiky ny lavalie dia tokony atao aty amin'ny faritra Sava. Eto dia samy milaza fa tegna voavaly à 90% i raha jiaby nangatahana io. Ary ity ny résumé tamin'ny fivoriananay tao, ty moa misy procès verbal, ty zany ny PV ny réunion nataonay tagny, misy 3 pages izy ty, ataoko fô sarotro be ny amaky ity, ary reta olo ny sogneny le olona andray anjara tao, ny ministra sy ny olo mpandray anjara tagnatin'ny fivoriana tao, tsara raha ohatra ka mba aseho ety ihany. Fa ity kosa ny résumé tiako mba vakigny amin'ny vahoaka zay mangetaheta ary tsy dia afa-po loatra tamin'le fagnazavagna mikasiky i raha ty. Fehin-kevitra no raisina tamin'ny fihonana taty amin'ny faritra Sava. Araka ny dinika natao teto amin'ny bureau ny faritra Sava ny 23 mars 2023, niaraka tamin'ireo iraky avy any amin'ny fanjakana Foibe izay notarin'Andriamatoa ministry ny fampiroboroboana ny industria, ny varotra sy ny fanjifana, ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny sekretara-panjakana miadidiny gendarmeria andaniny sy ireo solotenan'ny mpiatsehatra amin'ny lavanilla ary avy aty amin'ny faritra Sava mivondrona amin'ny SOS vanilla ankilana, dia nandray ireo fanapahan-kevitra manaraka ireto. Momba ny komity national la vanille CNV, io zany agnisan'ny nangatahana voalohany hoe aleo hofoanana ity CNV ity satria tsisy retombé aty amin'ny faritra mpamokatra la vanille. Ny teny moa ny fanjakana rehefa tonga dia hoe tsy azo foanana io CNV io satria rafitra aty ifotony, zany hoe raha fa mipetraka aty zegny. Zay zany navaly-jareo azy. Fa nitoviana hevitra kosa ny fisokafana bebe kokoa hanatevenana ny fikambanana indrindra fa ny tantsaha-pamboly sy ny mpandraharaha la vanille opérateur. Zany hoe ndikan'izay restructurena zany le CNV, zany hoe le membre agnatiny ao dia ampiegna ary le tsisy tsara be dia alagna. Ka noho zany nangatanay hosoloagna regny amboary nikenjare le raha tegna nikenjare. Aveo mikasiky le $4 par kilo, ny $4 par kilo tompoko dia voavaly agnatin'izy tiato. Fa ny volan'ny CNV
dia atsika ava ty amin'ny faritra no mitantagna azy, ary ny olombelogno tokony tantagna an'io CNV io zay atao hoe secrétaire exécutif dia tsy maintsy zanyka atsika vantalahy eto na agnatin'ny savaty. Aveo ny siège social-n'izy io dia apetraka atsika antalahy eto fa tsy atao hoe k'Antananarivo agny na amin'ny toeran-kafa. Amina zany dia voavaly tanteraka ny mikasika an'igny. Dia ny fampiasagna ny vola io ny raha amboarana agnatin'izao araka ny voasoratra agnatin'ny taratasy ty, fagnamboaran-dalana, fagnamboarana fotodrafitrasa ary fagnampihana ny tantsasa hira. Zay ny misoratra ato. Igny zany mikasiky ny CNV. Momba ny fanomezan-dalana, hanondrana na agrément. Ny voasoratra ato dia sokafana amin'ireo zay manao fangatahana, mpandraharaha hividy lavanila eto antoerana ary vonona hanondrana ny fanomezana alalana na agrément. Zany hoe anao koa fa tiagnany exportation, tsisy condition eka apetraka aminao fa ataonao demandinao dia amenanao ny agrément. Tsisy ka hoe mangatsy mahazo zay, zay olo mangaho dia tokony nahazo fa arakaraka ny dossiernao koa feky donc mety anahirana ny fazahoanao azy. Ny antony nahatonga an'io dia zao, atsika nangataka fagnafoanana tanteraka ny agrément. Ny raha nanahirana nefa rehefa natao ny adevitra dia hoe maro amintsika eto ny olo magnandrona lavany io tsy dia olo avy amintsika eto loatra fa karazan'olo avy ivelany agny. Donc zany lasa nagnano boka mialy pause atsika manentsiny azan-davaka. Tsao déclarenjare $10 kilon'ny lavany io dia $10 faka zagny ny mipody amintsika ty. Ny ambiny jiaby tavela aminazy agny vo maika miarrange azy zany satria nday tady vola dia anjareto. Ka voatery zagny tsy maintsy nasiagna balizy foa le raha. Ino ma ny balizy natao? Na agnontaniagna ny exportateur hoe ohatrino moa ny saky ny kilianandre amin'ny fividianany lavany ty amintsika ty. Dia namaly zareo hoe ny lava dia sakinjareo $180, ny fohy ny kitsa zagny dia sakinjareo $100. Bon, raha zay ara izy zao ny ataotsika aloha zany ataotsika 70-30 zegny le raha. Ny dikan'io 70-30 io dia zao, raha $250 zany ny prix fixe ny fanjakana dia natao moins 30%. Ny 30% io dia $250 moins 30% dia magnamia $175. Zany hoe ny 70% io $175. Fa le $30 aby ndraiky anao koa nalafo amin'ny $250, libre ny fampiasanao azy agny ivelany agny, tsy voatery ampodinao aty eky. Fa ny 70% kosa dia mba ampody aty mba ho tombotsoan'ny firenena satria mba miéquilibré le balance de paiement atsika. Karaha zegny koa ny kitsa. Ny kitsa zagny $100 ny sakinjare. Dia ny fanjakagna zagny ny fanapahan-kevitra ny atao dia hoe allo atao $98. Tafiditra agnatiny 70-30 koa igny dia tafiditra agnatiny hoe $98 latsaka ambaniny le $100 nangatahanjare. Donc zany tokony nikehigny raha zay satria efa latsaka ambaniny le nangatahan'ny mpividy. Donc tsy atika eky koa nosarotiny ka tsy sakiny ndraiky azy zany fa tsy haikeky ny raha koragniny aminazy. Karakaraha zegny zegny maliagna ny resaka agrément. Donc zany resy lahatra zahay mba tsy ho gabraraka le prix lavany dia aleo balizegna fa le prix sakinjare andafy agny no ameragna azy. Eto zegny dia za magnazava mba ienandre moa ino mahataoka santam-bolatsika midigny io midigny santam-bolatsika satria tsy respectena atao hoe balance de paiement. Tsary nisy olo nandafy lavany tandafy tanke nisy volany vongovongosiny tagny nandeha taty fa igny zany créditsika andafy agny créditsika igny
misy ndraika atsika mahita entiny importé jiaby io igny ndraika crédit jare amitsika ty izy koa bebe zegny ny volatsika tavelaka agny helihely ninjare aty de miakatra ho azy sady ambolatsika zay natao hoe balance de paiement ary agnisan'izany nanikena eny ya mba bebe sady mba mampiakatra sady ambolatsika zegny ny fanagnatsika devise fondrofotry agny amy balance de paiement manoloagna an'le fangatahtsika hoe tokony atao amitsika ty ny fanapahan-kevitra jiaby mikasiky ny raha mombany lavany tegna voasoratra noir sur blanc ato fa nekena ny fametrahana rehefa mipetraka zany ny CNV mipetraka ny bureau national mipetraka ny secrétaire exécutif donc zany tsisy raison d'être eky mbola nanaovagna I raha jiaby io fivoregna jiaby io Antananarivo agny fa tsy maintsy atao amitsika eto ka ny olo milaza fa tsy mazava aminjare tsy amegna tsigny fa resiko adidy kosa ny agnazava amitsika ze raha zay raha ohatra moa kile volaniko niany ty mbola tsy azazonandre hono mandehana amina ty fa za misy adresse mbola eto za fo vogny agnazava amitsika ino marigny le raha tapaka tagny karaha zegny zegny ny fandehany amin'ny ankapobeny ka miangavatsika jiaby mba ho tony satria ny raha nasian'andreny angahonay ro ny valy ary ny valy araka ny tokony ho izy fa zay olo mbola managna etahefa angataka raha hafa ndraiky agny ehe asakasaka anazy mangatah ndraika fa raha jiaby nisoratanay nangatahiny zay nivakigny take dia ny valy araka ny tokony ho izy ka miangavatsika jiaby mba samby mikasiky ny fivangagna lavany satria maro be amina commissionnaire nieritreritry fa izy koa fa tapaka zegny tagny de efa nieritreritry fa efa ivanga lavany sahady ny engagement nataon'ny exportateur de zao nagnotany zahay oviegna mandre mivanga lavany satria I raha ty fa nivava de ozy ny ministère hoe tsy maintsy manao engagement kosa anareo exportateur ya oviegna anareo mividy lavany de zareo magasinay koa mbola feno tanke tsy efa lafo ny stockinay amizao tsy manambola vidianana lavany zahay fa zay kosa masamy magnano engagement ary mampagnategna fa tsy maintsy vidinay lavany izy koa fa lafo nake zay lafo de fa ivanganay lavany zay lafo ividiananay lavany fa ny raha nangatanjare ndraiky oka kosa tsy jabahan'ny fanjakagna eky ny prix ny lavany fa oka ny fifagnarahan'ny olo mpandafo sy ny olo mpividy no mametra ny vidin'ny lavany fo amitsika eto fa tsy le mandeha andafo le mandeha andafo izy natao 70-30 ty fa ny amitsika eto tsy isy fagnetsikin'izay ngeky hoe nividy amin'ny mpanjakagna na nagnanjanao ino fizy koa fa nifagnaraka zare roa ambilaza re mifagnaraka amin'ny vidin'zy malalaky igny ralaky igny lafa ninao nambidinao 50 000 amina vangiako 50 000 tsy tokony ho isy idiran'olo na idiran'ny fanjakagna fa nintsika roa igny de zegny zegny ny fagnaragna natao toke mba samby iambigny hely fa ho avy fo zy orasazy ya miambigny hely satria ivolany olo abika ny herigny ambilaza re maloha andafo le agnaty stockinjare kao dia izy koa fa lafo zio de ivanga zare fa tokony ataonjare zegny ary nagnanaovagna sonia manaovagna sonia fa tsy maintsy ivanga stocktsika tavela izy arika mangataka patience amitsika jiaby sotra tompoko